Ianarako dia Rakotoary Sokristy président fiangonana mahitsy fanavozana olona voalohany indrindra teto amin'ny fiangonana mahitsy fanavozana. Ia, tao anatin'ny 98 nefa fiangonana nisy ny mpikambana teto amin'ity paroasy Ambatofikina ty, mbola tsy tonga taty ny ray aman-dreny pasteur Mayol Ratsy androany 28 mai 2016 ka dia aina ho an'ny vahoaka tsirairay avy indrindra ny zavamisy na mbola ny avelany ara dia maro tokoa ny te ahitan'izany ray aman-dreny izany. Ny teny etiko ho an'ireo izay mandeha zao afatra izao dia araka ny tenin'Andriamanitra hoe voageja manodidina nefa tsy tery. Raha ny fijerena ny apokalypsy dia ohatrany hoe tery ny lalana fa rehefa ao anatiny ianao dia malalaka ary misy famonjena tokoa zany ao anatin'ny Jesosy ilay maty amin'ny atsasaky ny herinandro. Akotra voatra taony fiangonana Ambomasina. Ahoana ny fianonao ny toloteny ray aman-dreny pasteur Mayol tamin'ny telo anty? Tena nazahoana hery tokoa ny toloten'ny pasteur Mayol ary tokony hanaraka ny didin'Andriamanitra sy ny fanakena zany mba azahoana fitahiana amin'Andriamanitra zany dia tokony tsy hivadika an'Andriamanitra satria ianao rehefa manaiky an'Andriamanitra dia tokony tsy hivadika an'Andriamanitra azahoanao fiarovana sy ny fitahiana sy ny zavatra maro isan-karazany. Avonina ve ianao fa tsy hivadika amin'izay fanekena izay intsony? Tena vonina mihitsy tompoko tsy hivadika ny fanekena izay efa fanekena atao tamin'Andriamanitra. Ina ary ny afatra hoentinao zany mba hoan'fijery atsika? Ny afatra zany ataoko amin'ny zao manodidina zao sy mivahoaka rehetra nareo ihany manaraka an'Andriamanitra satria Andriamanitra dia tsy mivadika amin'ny olombelona rehefa manaraka ny didiny sy ny fitsipiny dia hiaro sy hamety mitsoany tsirairay izy. Lesona inona ny lesona azo raisina atao ratsy teny pasteur Mayol tamin'ny telo anty? Ie, mahafinaritra ny totenin'ny pasteur androany. Misy voady ny fanaovana teo ahoana tsy hivadika amin'izay voady zay ve ianao? Ie, ny tompoko tsy mivadika amin'izay intsony mihitsy mandra-pahafaty. Teny fampiarezana ary fijery? Ie, mahereza daholo itsika menakavy ao anatin'ny apokalypsy. Fa mahafinaritra ty apokalypsy ty. Ia, misaotra anareo moa amin'ny resaka fanontaniana fa raha ny fahitanay zany pasteur Mayol zany dia voalohany aloha tsy nieritreretinay mihitsy ho tonga aty amin'ity faritra ambanivohitra ty mihitsy na raha ny fahalavirana misy ary raha ny fahitana azy olona tena azo irahana tsara, olona be simonga, olona mitondra fihavana indrindra ho an'ny fiangonana apokalypsy dia mahafinaritra koa ho anay be ny tanàna dia miara-miasa tokoa zay amin'ny fiangonana. Ry tena rerenay tokoa satria vidina tokoa ny havitan'izany fa dia isaorana be dia be ny pasteur Mayol fa tsy vita mora izany fanomezana lasa iny izy somaro ampola saka zany amin'ny antonina zany dia isaorana be dia be dia Andriamanitra hanondratra ny vola izay nilan'ny tao poste fa dia makasitraka azy makatelina tokoa ny faritra. Ny makasika an'izay zany dia izy moa dia nanome tanana tokoa izy hoe ataovy ny fangatana fiaraha-miasa an'kely izay mba vita dia anao an'izay moa zany zay dia mba hiara-iasa amin'ny pasteur Mayol ary sambasamba tokoa mba nahionana amin'izany pasteur zany aty amin'ny faritra zay fara zay lavitra indrindra ity fa dia vonona zay hiara-iasa amin'izareo ary izy koa nanome tanana. Engany izy mba ho ela velona rotratran'izay ela indrindra anatanterahany ny didimasina zay napetraka Andriamanitra taminy mba hiroborobo tokoa ny finoana zay tariana.
Dala na wes na mut mit zam zam ba de tera ba ka jira ka chara pe mit